Masina era Madagaskar angamba tsy dia misy vaovao fa ohatran'ny mahazatra ihany fa miezaka foana mametao amin'ny mpanjifa eto Antananarivo zany eto ampovoan-tany fa manara-penitra ny azo-ranomasina dia manentana hoe mba tsy salasala na fifidianana ny azo-ranomasina. Raha teo foana manda manana usine manara-penitra zay entana midina rehetra dia nama fotoana ny foarany sakafo anetananay ny olona sy anomezanay ny mpihinana ny tsara indrindra. Innovation an'anda zany zao dia ny fanjarahana amin'ny en ligne ny amaly, izany hoe manao connectana amaly any ambanivohitra lavitra be any izay dia manondrana amaly congelé sy amaly velona zany aty amin'ny faritry Océan Indien hatrany Corée. Zay zany no zava-baovao tamin'izay zay hoentina amin'ny 2014 dia ankoatran'izay moa betsaka ny zavatra azo atao zany ao anaty fantarana loka anankiroa podrono azonay tamin'ny 2013. Loka voalohany dia ny trophée ny Cap Export meilleur exportateur zany 2013 zany hoe ny mpantara voalohany amin'ny fanondranana amin'ny taona telo ambin'ny folo dia ny faharoa amin'ny anarana manokana ny mpanjara entrepreneur 2013 zany teto Madagasikar izay mikarakaray ny éco-austral trophée moa dia ny trophée Tecoma Award. Ny tena moa zany hoe mba jereo ny opérateur fa natao anatin'ireny crise be ireny raha niezaka foana izahay nameno maso an'ilay fandarahana dia fotoana angamba an'izao koa mba anosehana anay firarenay mba ho andamosinay foana ny tonga sy izay tokony andraikitra eo zany fa izahay mahatsara tena ohatrany valala fotapona indray ohatrany hoe ny foana ihany ahafahana ohatrany miaro tena zany fa tsy afaka zay afaka zato ny aso anatin'orinasa eo amin'izao fa laizanako zany mamelona fianakaviana rivo izahay satria izahay miara-miasa amin'ny mpanjolo madinika eran'ny Madagasikara mihitsy dia ny 20 taona teo amin'ny fanjaranay dia nahafahanay ohatrany hoe miara-miasa tsara tamin'ireo fianakaviana